ty fiainako ty Andriamanitra, inona ny anton'ity zavatra mitranga eo amin'ny fiainako ty. Fa amin'ny fotoana ianao mahita an'Andriamanitra, mahare an'Andriamanitra, amin'ny fotoana ianao mifanena amin'Andriamanitra raha mbola limitaire vision anao, dia hiresaka aminao Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy mahazaka ny tsy fahafenony eo aminao. Dia tahaka an'izany Jesosy io sisa taria voalohany, ary raha nandalo Jesosy dia nahita ilay lehilahy. Mbola hita amin'ny fotsiny ohatr'izao izy. Fa tsy zakany Jesosy mahita azy jamba. Fa rehefa tonga teto dia inona? Misy zavatra tsy maintsy nataon'ilay lehilahy jamba rehefa niteny Andriamanitra. Tsy maintsy nankatoa izy. Raha zany tsy nisy zavatra nitranga. Eo amin'ilay fankatoavana, ilay zavatra natao teto ny hoe asiana fetarory. Dia ianao raha saina manao an'izany dia vonina avy ianao. Fa manahirana be ilay zavatra angatahan'Andriamanitra amintsika indraindray. Tsy takatry ny saina. Fa io rehefa asain'Andriamanitra atao na tsy takatry ny saina ary, na maloto aza ilay zavatra heverinao fa hoe asaina atao, satria izaho mifotaka izany maloto. Dia inona ny zavatra mitranga rehefa nankatoa izy dia nahiratra ny masony. Mino aho fa hahiratra ny masonao androany. Amen. Rehefa tonga teo amin'ilay hoe fankatoavana izy, nandeha rehefa avy nasiana fetarora dia sasana, dia nahiratra ny masony. Tao ambadika ilay fankatoavana. Ny fanapahan-kevitra ao androany dia izao. Miteny aminao izao Andriamanitra. Manambara ny teniny aminao Andriamanitra. Mety mbola tsy fantatra ohatra n'izy izany Andriamanitra miteny izany. Ohatrany ahoana ny endrika izany Andriamanitra izany. Tenenina foana aloha ilay izy fa amiko ohatran'ny zavatra utopika be, zavatra mbola nofinofisiny e, satria mino aho dia izay fotsiny ny Andriamanitra mahavita zavatra rehetra Andriamanitra. Fa ohatrany ahoana marina ao am-ponao Andriamanitra sy ny momba azy. Fa amin'ny fotoana anankiray ity jambo ity, tsy mahalala ny endrik'Andriamanitra izy. Reny fotsiny mety siosion-dresaka hoe misy an'izany Jesosy izany eto an-tanàna eto fa tsy fantany hoe ahoana marina. Fa rehefa niteny fotsiny Jesosy, dia inona moa ny azo antenaina e? Tsisy miteny eo efa eo foana ianao efa jamba foana. Dia raha mba misy anankiray ve miteny hoe mba ataovy an'izao, dia andao aloha andramany e. So dia mba mirava ihany ty olana efa ela be, efa amapolo taonany, hatramin'ny nahaterahana. Tsy aloha mba atao ihany. Mba za te hiteny aminao. Rehefa miteny aminao Jesosy, dia ataovy anaty fandresen-dahatra fa anao izy izay. Tsy mandainga ny Andriamanitra. Tsy mandainga izy. Tsy olombelona izy ka handainga. Dia toy izitsika ihany eo amin'ny 9:9 sy 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izay ny fanolotra taminy sy izay nahita azy, fa mpangataka izy taloha, dia nanao hoe tsy ity va ilay mipetraka nangataka. Dia hoy ny sasany, izy ity, fa hoy ny sasany tsia, fa tahaka azy ihany, ary hoy kosa izy, izaho no izy. Matetika rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, rehefa manomboka mahita an'Andriamanitra amin'izay ianao, efa hita an'Andriamanitra ianao, efa manao izay zavatra sain'Andriamanitra atao ianao, dia tsy tiany manodidina. Ny olona ne tsy afinaritra azy mihitsy ianao mandohandohalika io. Ianao manoratra soratra masina eny Facebook io eny be da be ny tonga dia manozona. Tsy enjera nga io fa miseho zesta manoratra soratra eto. Jehovah mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho, ho hitaka eo izany ozy izy mpijery rehetrarehetra. Fa aminao nefa ilay izy marina. Fa ny olona tsy mino satria ity olona ity fantatra io izao ny fiainan'io taloha dia izy ve io? Ny tenin'Andriamanitra io? Za te haporisika antsika mandrosoa foana. Be da be ny zavatra manakany. Na zahay mpanompon'Andriamanitra tony tena miady isan'andro isan'andro. Tena be da be reto ny zavatra tena mampite hemotra.
fa tsy zantsika fa dao androso foana. Ny olona tsy tehaka aminao zany raha aza miandry tehaka. Fa andao fa rehefa mifankahita ianao sy Andriamanitra dia teto hitan'ny olona izy. Hito le taloha, hito le jamba taloha, fa efa nahiratra izy zao. Satria hoanao izy ny ten'Andriamanitra, ianareo izy no fanasiny tany. Dikan'izay zany ny fijoroanao aza miandry fotsiny hoe zany tiako a dia hamonjy sekoly a dia mahazo a dia lasa hamody a dia izay ny fiainako a. Misaotra Jesosy fa nahazo le teny fiainana miaina. Fa tokony isy fiatraikany ao amin'ny ankohonanao, tokony isy fiatraikany ao amin'ny manodidina anao, tokony isy fiatraikany eto amin'ny firenena ny fisianao. Ary ho hitan'ny olona amin'izay fotoana izay tsy hoe ianao miavaka ianao ny dadany be, fa ianao ozy izy ten'Andriamanitra ko fahazavana zao tontolo izao ianareo. Ahoana raha nisehonao fahazavana raha tsy miseho ianao? Asehon'Andriamanitra. Fa raha tsy hita ianao hoe mijorana hoe inona marina tokony tsika tsirairay avy zany manontany tena androany hoe tompo inona ny anirahanao hafa vonona. Azotsika ve? Za ve le Andriamanitra, za ve Andriamanitra le tiana hoe mahareteny zao androany amin'ny sekoly a dia faly be dia mahazo aina dia me matavy ara-panahy dia me matavy ara-panahy dia me matavy ara-panahy. Fa inona no ataonao rehefa avy eo? Sa tonga ao an-trano ianao dia vao tonga dia zao ny lazain'i Jesosy mipetraka daholo aloha nareo. Zao mpampita hafatra ianao amin'izay fotoana izay fa tsy fahazavana. Mila tsakotsakonao izay hitanao sy voarainao. Dia rehefa resy lahatra ianao dia miainanao le izy, misy fiatraikany amin'ny fiainanao le izy, dia zarao amin'izay le izy. Amen. Ao tsara tsika. Dia toizantsika ihany ny tantara. 5:30. Jesosy nandre fa nefa noroahany raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Ary hoy izy, tompoko, mino aho, dia niakohoka teo anatreny izy. Tsy ny masony ihany, tsy ny zavatra hita maso ihany niova, fa lasa nino an'Andriamanitra izy. Lasa nino izy fa Jesosy ilay nanokatra ny masony, iny ilay mpamonjy. Amin'ny tantara rehetrarehetra iainantsika zany dia miafara any amin'ny fanekentsika fa tsisy afa-tsy Andriamanitra io. Amen. Misy tantara anankiray koa ty tsy dia tena tiany mpitoroteny ty ary tsy dia tena resahana matetika. Tantara ny Agar. Tsy resahantsika eto fa fantatritsika hoe izy Agar adversaire ny Sara sisa. Ataona fa zay ny zava-misy. Tsisy azontsika hovaina intsony zany fa efa io Agar io. Dia zao nisy fotoana io Agar io tsisy nahita. Bakitsika Genesis 4:1-4 rehefa niseho ilay tantara rehetrarehetra dia ozy izy niteny hoe aroy Abrahama tamin'ny Sarai, indro eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao, ataovy aminy izay sitraponao, ary raha nampahorian'ny Sarai Agar dia nandositra ny tavany izy. Efa vita zany le akta rehetrarehetra. Le Sara izay nanome azy ihany noho ny avao nankala azy. Indraindray ny antsika misy proposition indécente ohatr'izany amin'ny fiainany. Nao ve tsy mahita an'izany? Rehefa tsy ampy fahafenomy fanahy ianao dia misy proposition ohatrany nataon'ny Sara ty amin'ny fiainana. Ty reto mety ela be vao tafavoaka le dossier. Ty misy zavatra mety. Tsy dia misy problema loatra amin'ny niveau fiarahamonina le izy ohatrany tsy dia tena manimba fiarahamonina le izy ka maninona raha tsy atao? Ohatrany mety. Dia lasa le proposition mbola tsisy nahita an'Andriamanitra eo. Teto dia samy manao izay tiany rehetrarehetra aloha fa dia io no zavatra nitranga.
dia rehefa avy eo a Iagara lasa nitsoaka ozy izy ny tenin'Andriamanitra, lasa kivy izy. Lasa izy nandeha izy sy Ismaël dia nandeha izy dia tany amin'ny toeran'izay nalehany tany izy dia nitomany izy. Nazao ny eo akaikinao tsisy pahita izy hoe fa Andriamanitra hoe nahita azy. Azonao zavatra za tsy miteny hoe iza mifotifoty ve Agara sa iza fa iny ny zavatra nitranga. Fa misy fotoana ianao koa tena kivy tanteraka eo amin'ny fiainana, mamoy fo, dia lasa mandeha lavidavitra dia mitomany dia tsisy mare, tsisy malala. Na ny ao an-trano ara ny ianao efa mitaraina tsisy mare. Misy miainy ve? Tsisy. Fa zao Andriamanitra nahita azy. Andriamanitra nahare izay mampalahelo ao am-pony. Andriamanitra mahalala hoe raha ny tena marina ne tsy dia fotony ity vehivavy ity ihany ilay zavatra nitranga fa bon lasa fitaovana nampiasain'ny fahavalo izy nefa tsy hita hoe ahoana. Ko patron ry ko. Ozy izy patron zao. Dia izay. Dia nanaiky. Dia niteraka. Dia niroahana indray rehefa avy eo. Dia kivy. Dia lasa nitsoaka. Fa nisy fotoana nijerevan'Andriamanitra azy. Genesis 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ilay anjelin'i Jehovah nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany anefitra, dia teo anilan'ilay loharano eo amin'ny lalana makany Sora. Tsy nisy nahita azy ary tsisy nitady azy koa. Tao an-trano ny Abrahama sy Sarai izy dia hoe ndana anao mandeha fa tsisy lavaka anao intsony. Dia lasa izy tsisy malala hoe lasa izy. Na ny mpifanolo-bodorindrina amin'izao raha tsisy malala hoe lasa izy fa dia heverin'izareo foana ao izy ao an-tanànao ihany. Fa tsy hita izy. Lasa izy. Tsisy malala izay nalehany. Fa Andriamanitra mahita foana. Andriamanitra mahita foana. Andriamanitra no nitady azy. Za te hiteny aminao fa io Andriamanitra io te hahitanao foana io. Amen. Naiza mety alehan'io nalehanao mason'Andriamanitra te hahitanao foana. Mety mbola ozy izy ianao hoe tsy tsapako mivantana le fikasihan'Andriamanitra. Fa voalohany indrindra aloha atao vitan'Andriamanitra ianao. Tsy haiko izay vavaka sy Agara atao anatiny hoe tena zao ve ny hafaran'ny fiainako Andriamanitra. Tsy haiko na niantso an'Andriamanitra izy ninona aloha nataony. Fa hitan'Andriamanitra izy. Dia tao aorianan'izay 2:7 ary Agara nanao ny anaran'i Jehovah izay niteny taminy hoe ianao no Andriamanitra izay mahita fa hoy izy tsy teto va ny mbola velona aho ao aorian'ny fahitana. Ao anatin'io Agara dia tena izy moa nanome ny anaran'Andriamanitra hoe Andriamanitra mahita koa izy ao anatin'io. Fa tsapany hoe misy impacta tamin'ny fiainany ny fahitan'Andriamanitra azy. Tsy hay izy niovafo ve na inona nataony fa fantatra aloha dia hita ny Andriamanitra ary Andriamanitra ny nanavitra azy. Za te hiteny aminao ianao tsy Agara akory. Ary tsy ho Agara mihitsy ianao. Tsy haiko inona neny lehilahy agarien sa inona fa en tout cas aloha izay. Tsy Agara ianao fa zao mangarahara eo amasin'Andriamanitra ianao. Amen. Hita n'Andriamanitra ianao. Alleluia. Dao jerentsika indray tantara anankiray. Ao anatin'izay hoe fifankahitantsika amin'Andriamanitra izay foana ihany. Jerentsika tantara ny Ezeka, haitsika tsara io tantara io. Io tantara io dia le hoe ho faty izy décision avy any ambony. Fa tsy hoe décision hoe sendrasendra mba any mpanjaka hafa hoe andeha vonoana Ezekiana ohatr'izany fa décision avy any ambony hoe ho faty ianao. Tsisy fanantenana intsony izany. Mety misy zatra nantenainao izao hoe mba tena anambady amin'izay
ho an'izay tsy manambady. Dia fa hoe tena efa zay ny teny faminaniana mivadinao ny dia ho mpanompon'Andriamanitra goavana be dia zao dia tena tsy ho resy mihitsy ianao amin'ny fiainana. Zay zany ilay faminaniana sy ilay tsodrano. Dia nahatoky ianao fa tsy niseo ilay izy nandritra ny 10 taona. Dia aiza kosa ny jiokivy raha niara-nofo ane sa anao tsy kivy zany za mandaingy. Aloha lazaina marina hoe tena 10 taona kosa avy Andriamanitra nampanantenanao hoe zao ny zavatra hitranga. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra ny teny indray no menao tsiny avy eo hoe tena ianao kosa tsy izy fa tao anatin'ny baiboly anie Andriamanitra ny teny foana fa nisy nandritra ny 520 taona tsy tanteraka fa tanteraka ihany izy rehefa avy eo. Fa miteraka fahadisom-panantenana ilay izy aloha. Fa zao tamin'ny fotoana anankiray nitodika tamin'ny rindrina Ezekia nitomana izy. Voalohany indrindra aloha fantany fa misy Andriamanitra. Nazontsika amin'izay ny important amin'ilay izy. Fantany ary nisy tantara efa niaina niaraka tamin'Andriamanitra. Ary zay ny nampatsiahiviny Ezekia teto hoe efa nisy taona ny niarahantsika roa misy vaovao veto hoe atsangano tanana zao izy vao tonga teto. Tsisy na vaovao koa ianao mety efa tany amin'ny toeran-kafa ianao efa niaraka tamin'Andriamanitra. Ozy ianao hoe za efa miverin-dalana be za efa tena tsy mieritreritra intsony fa sendra mba ety fotsiny afa natosiky ny tsaiko koa inona nanosika teto. Fa za teny aminao fa afaka ampatsiahivinao amin'Andriamanitra androany hoe nisy fotoana Andriamanitra mety hoe tsy manompo mihitsy ianao androany fa dia mandeha aty fotsiny fa ampatsiahiva azy hoe nisy fotoana mba tantaranao Jesosy tamin'ny zanako hoe zany Jesosy zany anie tsara mety misy fotoana ianao mety tsy mivavaka mihitsy fa naterinao teo amin'ny fiangonana fotsiny zanakao tena ndana manao sekoly alady aloha fa za andeha hifoka sigara kely etsy. Fa zao aza le mifoka sigara ny ampatsiahivina an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mba nateriko tany am-piangonana anie ilay zanako mba nalefako sekoly alady anie izy dia ampatsiahivo azy hoe marina fa tena tsy nety ilay fiainany tena nanao n'izay tsy mety teo imasonao fa nisy kely mba tsaroko dia ohatr'izany nataony Ezekia. Alleloia. Mpanjaka faharoa toko 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia narary saika maty Ezekia. Tsy izay marary rehetra ny maty azontsika tsy izay marary rehetra ny maty fa rehefa hozy Andriamanitra hoe maty ianao dia maty ianao zay. Fa teto izy narary saika maty. Ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao nolazain'i Jehovah afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra fa izy nanapa-kevitra hoe mifarany eto ny fiainan'i Ezekia dia tsy mitotsony. Mety misy zavatra ohatr'izany amin'ny fiainantsika. Mifarany eto io ohatr'izay tsy vita tsony tsy mety tsony aza tohizina tsony fa zay ilay fiainana. Tapitra miakatra ny soratra ho sisy ny fiteny. Efa décret efa mivoaka iny tsisy conseil des ministres tsony. Gouvernement raha mety efa rava. Taratasy efa rovotra. Décret efa mivoaka. Tsy afaka manao décret indray manao annulation an'iny hoe tena tsoahana indray. Fa ho an'Andriamanitra mbola possible ny zavatra rehetra. Alléluia. Ty tantara ty tena matetika fitantarako ty fa ty tantara ty anisan'ny mahatonga saina mihitsy. Hoe Andriamanitra tsy olona ny manapa-kevitra fa Andriamanitra. Raha olona zany moa no manapa-kevitra dia ahoana? Tsisy dikany anie ny fanapa-kevitry ny olona ovain'Andriamanitra indray mpimaso iny dia zay. Roahan'ny mpanofa trano fa ianao tsy maninona zany lazao finao akaikinao voaroaka ve tsika hoe tsy olana zany mandeha toeran-kafa indray misy tsara alavitra matoa zay
na voaroaka ao ampiasana na tsy haiko e zay zany le mety en faveur antsika foana rehetrarehetra reny ry ava-malala ao amin'ny tompo tsisy zavatra tsy en faveur antsika zany miseho eto amin'ity fiainana ity fa ny fijerintsika ny tsy mahita e an'Andriamanitra dia lasa hozitsika hoe tena zay ny vita ny tantara fa tsy vita le izy. Andininy faharoa dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehovah. Tsy le rindrina no nijereny, tsy hoe nisy sarisary teo amin'ilay rindrina dia zatra nafinaritra dia ndao jereny ity fa tena mafy ny ataky. Fa nahatonga azy nitodika any amin'ny rindrina dia inona ny antony? Mba tsy ahitana zavatra hafa afa-tsy Andriamanitra. Raha nitodika tany amin'ny zavatra mety hoe nisy biby teo akaiky teo na ohatr'izany dia variana nijery an'ilay biby misangisangy teo izy, ilay alika kely dia kotsikotsika lasa mihetsiketsika ilay alika dia iny variana dia ho faty iny dia ilay alika mampahery azy eo. Na ilay saka mitositosy eo dia mahafinaritra koa ilay safosafon'ity saka ity. Fa nitodika tany amin'ny rindrina izy mba tsy ahitany, tsy isy distraction hafa ntsony. Raha misy zavatra miseho amin'ny fiainanao aza mitady distraction hamerezana iny ity moa anadinoana an'ilay problème. Ny distraction anie tsy mahafakolana e. Ohatrany hoe nitoka tsy mahafakolana. Verina ihany rehefa avy eo rehefa misindry ianao, io ihany le problème. Andana mirindrina ny efitrano dia andana manakatona ny sofina ara-panahy rehetrarehetra sy ny fijery ara-panahy rehetrarehetra dia mitiadava an'Andriamanitra. Izy rery ihany. Jesosy rery ihany no ilayntsika. Amen. Amen. Fa tety Ezekia dia fantany hoe any amin'izy zany tokony miatoraka. Dia izay lazaiko teo hoe efa nisy tantara ny ainany miaraka tamin'Andriamanitra, hita ny Andriamanitra, fantany Andriamanitra, inona ny vitan'Andriamanitra. Dia na dia Andriamanitra raha manapa-kevitra dia miverina aminao ovay le décision. Ovay le décision fa tena mafy ny ataky. Dia inona ny zavatra niseho? Andininy fahadimy amin'ilay mpanjaka faharoa toko faharoapolo teo. Ny anaran'i Jesosy efa nomenoko ny fitarainanao. Hitan'Andriamanitra izy zany. Ary efa hitako ny ranomasonao. Indro ahasitrana anao aho ka raha afaka ampitso dia hiakatra ao rahatranon'i Jehovah ianao. Ren'Andriamanitra ny fitarainany. Hitan'Andriamanitra ny ranomasony. Nanapa-kevitr'Andriamanitra hovaiko le décret. Raha mety ianao mity hafa-mafy an'i Jesosy. Misy zatra afaka miova re io. Ny ao am-ponao ny takian'Andriamanitra, tadiavin'Andriamanitra. Matoa Ezekia tomany fatratra izy dia ny antraika atao am-pony ilay zavatra. Ary ny antraika atao am-pony koa hoe tsy misy afa-tsy Andriamanitra koa. Zay sisa ny solution. Tsika ne matetika raha tsy tonga amin'izay stade zay dia ataontsika foana ihany zay azo atao e. Mbola misy aloha misy vola kely ve ao neny mbola misy 20 000 ariary ty ataovy amin'iny aloha sao dia mba vitan'iny dia hita rehefa avy eo e. Fa maninona raha tsy asiana mihitsy hoe tsisy 20 000 ariary, tsisy ninona mihitsy fa inona sisa ny solution. Itaotao ve mbola ao ambadika eo efa lasa izy. Ary le olo-patantsika le ao amin'ny fitondrana ve ohatry mbola ao izy efa voaraoka izy, efa nisoloana, tsisy solution ntsony dia ho aizy ho any amin'i Jesosy. Zany anie le fiainantsika isan'andro io tsisy hoe rehefa miaraka amin'ny tompo dia tsisy an'izany. Misy io ary za mampanantenanao fa misy io. Tsy confession zany fa fiainana zany zavatra misy isan'andro san'andro. Alléluia. Amarana koa tsy dia haitsika tsara tantaran'i Josefa.
tsisy tsy mahay ny tantaran'i Josefa. Amin'ny fotoana izy moa zany efa nahita an'Andriamanitra. Fantany hoe izy Andriamanitra. Ary fantany izay nitokiny dia nijoro foana izy hatramin'ny farany. Rehefa nijoro izy hatramin'ny farany dia izao. Genesis 37:28 talohan'ilay fotoana izay nitrangan'ilay zavatra dia ary raha nandalo teo Midianita mpandranto dia nakariny rahalahiny niala tao andafaka Josefa ka namidy ny sekely volafotsy 20 tamin'ny Ismaelita ary dia nitondra ny Josefa ho any Egipta ireo. Tsisy teo andevo zany tsika. Fa teto aloha dia tratra zany izy lasa andevo. Fa rehefa lasa andevo izy tsy hoe tsy nahafantatra sy nahatadidy hoe Andriamanitra no mitantana ny fiainana. Ninona izay zavatra mety manjoa antsika dia izao. Ao anatin'io lavaka mety heverinao fa mangitsokitsika eo foana Andriamanitra. Tahaka ny tantaran'i Paoly sy Silasy teo foana Andriamanitra. Fa ny fanapahan-kevitra ao hoe anaiky an'ilay izy ve sa tsy anaiky. Zao tsika raha vao mivoaka eto dia inona ny tahotra mahazo voalohany? So misy misintona mangalatra. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy tafaeritreritra an'izany akory. Azontsika ve? Rehefa iny foana ny tantarainao lava eo dia tsy hiada-tsaina mihitsy ianao. Fa rehefa Andriamanitra no avelanao velona ao anatin'ny sainao dia ohatra nahazo an'i Josefa. Nandalo tany amponja, andevo, bedabenjatra lalovana, nahilikiliky ny rahalahiny, fa tsy hitany izany. Satria misy tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainana. Hiteny amintsika androany. Voalohany indrindra ahoana ilay resahantsika teny am-piandohana? Mila mahita an'Andriamanitra ianao. Amen. Mila mahita an'Andriamanitra ianao. Faharoa manaraka an'izay, mila hita an'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny toetranao. Ary fahatelo manaraka an'izay, mila hita amin'ny manodidina amin'izay ianao hoe fahazavana ho an'izao tontolo izao fa nasy ny tany. Nao tsika hitsangana raha mety ianao. Mino fa mety ianao e. Nao tsika tena ilaza amin'ny tompo hoe ianao ny Andriamanitra dia hifonako izay fotoana rehetra no diako fanina tsy hitako ianao. Ny fahalotom-po rehetrarehetra izay mety tsy nahafahako nahitanao dia hifona amin'Andriamanitra. Dia andao ilaza amin'Andriamanitra hoe hitako ianao manomboka androany tsy hiala aminao ny masoko. Manomboka androany ianao foana no andrandraiko. Manompo ny masoko any aminao foana isan'andro isan'andro. Dia amboariko ny toetrako mba ho isan'ny hitanao sy ankasitrahanao aho. Amboariko ny toetrako mba ho isan'ny tsy mpanometsiny anao Andriamanitra. Fa mba anisan'ilay mampifaly anao aho. Ary manomboka androany dia hijoro Andriamanitra. Mba ho tena fahazavana ao manodidina. Tsy hipetraka fotsiny mpiaino teny aho, fa miaina ny teny aho ary mampisy vokatra eo manodidina. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no etaetanay tsirairay avy. Any anatin'ny fonay Andriamanitra dia te hamerina kely ilay fotoana zay raha efa miverin-dalana kely izay na ny anangatsiaka izay dia mamerina izay androany Andriamanitra hoe nisy fotoana izay tamin'ilay fitiavana voalohany. Nafana ho anao izay. Vitanay mihitsy ny tsy mihinan-kanina ho anao Andriamanitra. Dia mampatsiahy an'izany izay androany izany toe-ponay nafahana izany niaraka taminao. Fa te hiverina tena hitanao amin'ny fombanao izay Andriamanitra. Dia entina eo anatrehanao ny toetra anay tsirairay avy. Ilay toetra tsy mendrika, ilay toetra ao anaty fahotana isan-karazany. Satria tsy hitanao ireny Andriamanitra. Tsy mora koa izany manova toetra izany. Fa raha miaraka aminao dia mety ny zavatra rehetra. Ary izay tsirairay avy Andriamanitra tsy hoe ny pasteur sy ny ambasador ihany ny tokony hijoro. Fa izay tsirairay avy koa tokony hisy fiatraikany any amin'ny hafa. Tokony hiditra ho mpanomponao arak'izay andaminanao azy Andriamanitra. Mba hisy fiatraikany amin'ny manodidina ny fisianao ato anatinay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ataontsika tehaka voninahitry ny tompo andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia.
andaontsika mbola hitohy ivavaka hanomana ny foamam-panahintsika. Ray masina tsara indrindra ka nay aminaran'i Jesosy tena hoe mankasitraka anao feno izay Jesosy fa mbola famindraponao no mahavelonainanay ary indrindrandrindra tsy hoe velombelom-pony izay fa mbola fahananao ny teninao mianatra ny sitraponao. Ny angatahanay androany Jesosy malalaka amakivaky an'ity androandroany ity dia aoka ny fanahinao masina ampahatanjaka anay fantatra mba ahafahanay mifahatra amin'ny fanangoleny devoly ary indrindrandrindra ahafahanay mijoro ao amin'ilay sitraponao Jesosy malala. Aoka izay Jesosy tsy hoe tonga eto foana hitady hiteny hiaino teny dia falifaly eto dia nefa ny mivoaka eto izay tiana atao ihany ny ataonay izay mahazatra anay ihany ny iainanay. Fa aoka izay Jesosy tena hoe hijoro vavolombelonao tokoa na iza misy anay Jesosy malala. Aoka izay ampifanitsy ny fiainanay ny ampiainanay ao amin'ny sitraponao Jesosy malala. Tsy handeha amin'izay tianay fa handeha amin'izay tianao. Ary tena ho mpiankohaka marina tokoa izay manoloana ny sitraponao. Aoka izay tena hoe olay fantsona mahasoanao na iza ny rahanao anay Jesosy malala. Tsy amin'ny endrika ivelany fotsiny fa amin'ny fiainanay rehetra Jesosy na any amin'ny takona any amin'izay eritreretinay hoe tsisy mahita ka fa izay rery dia tena hijoro foana izay Jesosy olay zanaka malalaka asitrahanao. Misaotra betsaka Jesosy amen. Mahazaho toerana tompoko raisintsika ny ao amin'ny Hébreu 12 dia nivaky amin'ny soramandry izy amin'ny dikateny malagasy dia hoe fananarana ampahatanjaka ny sain'ny malemy finoana sy ampaharitra azy. Fa amin'ny dikateny frantsay izy raha ohatra ka hoe adikako amin'ny teny gasy dia hoe mihazakazaka amin'ny faharetana. Amen. Hitanao ny fiainantsika kristiana tsy hoe mandeha mivavaka isan'andro dia izay fotsiny fa misy hazakazaka ao. Ary ilay hazakazaka tsy hoe ohatran'ny gym baka hoe sprint dia mihazakazaka manao vitesse ianao dia mihazakazaka mafy be dia mijanona. Fa mihazakazaka misy endurance ao, mila faharetana takiana dia mila an'izay tsika. Dia vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lavitrezaka ty hazakazakatsika ity dia ny mpiazakazaka rehetra mahony tena amin'ny zavatra rehetra hozy izy Paoly tsy mierikerika fa hitanao mampatonga antsika hoe vizana indraindray satria tsy any amin'ny Jesosy ny fifatoantsika fa mierikerika hoe inona ny lazain-drahana, inona ny ahoana ny fijerin'ny olona, ahoana misy zavatra be dia be ohatrany hoe lasa ny tenantsika no ivitsika dia hoe andao anao an'izao fa zao dia mahamenatra, andao izao fa tsy izay ilay izy tsy hatateraka ny fiazakazahantsika raha ohatra ka mbola miandry ny fijerin'ny olona sy miaino izay lazain'ny olona fa ny ivon'ny fiainantsika tokony Jesosy foana. Amen. Ahoary tombokontsika ny vakiteny. Koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba ahazon'ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy fa andao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohitra ny ato tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahan-dra ary adininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao fa izay tiany Jehova ny faiziny ary izay zanaka rehetra raisy ny kapohany. Fa maizana no antony hiaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka
fa aiza moa izay zanaka tsy fahaizandrainy fa raha tsy fahaizana tahaka ny hitondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka ary aoka isika dia ary koa isika dia nanana ny ray ny nofontsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy tsy maika avany anekentsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika fa ireny dia nanao izay nahafay antsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony fa izy kosa Andriamanitra dia niahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro hanaovana fa mampahory fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy ko atanjao ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba ahasitrana azy kosa amen. Ajango kely eo aloha le vakiteny. Tsika zanak'Andriamanitra dia indraindray tsika misy fotoantsika mieritreritra hoe zany manompo an'Andriamanitra zany zany zanak'Andriamanitra zany tsy mandalo olana mihitsiny fa hoe tahina foana non tsy izay satria ny tanjon'Andriamanitra tsy hoe tsika ho voatahy eto an-tany fotsiny fa tsika handova ny fiainana mandrakizay dia ao anatin'izay fandovana ny fiainana mandrakizay zany tsy hoe ho ampiatan'Andriamanitra tsika ka izay tiantsika rehetra dia ho ataony amintsika fa tahaka ny ray aman-dreny nitaizany zanany raha tianao ho vaniny io taranakao io dia tsy maintsy zarinao amin'ny lalan-kalehany ary tsy maintsy hitsianao ampitiavana amen. Dia ohatr'izay koa Andriamanitra manitsy antsika foana izy mamaivay ilay fantsiana amin'ny endrika maro samihafa no antsian'Andriamanitra antsika. Indraindray mety hoe olona no ampiasany antsiana antsika, mety hoe trangan-javatra no ampiasainy antsiana antsika, mety hoe gaga ianao fa nasa tanaka indraindray avelan'Andriamanitra anampahefanao amin'ny fiainantsika antsiana antsika fa zao ny zavatra azo antoka dia zao raha mbola mametraka ao amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao ary mbola mamela an'Andriamanitra anana contrôle eo amin'ny fiainanao dia zao tsy maintsy tsara foana ny farany io amen. Izay mampatonga ny ao amin'ny Tesalonianina 1:5 ao miteny hoe ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina fa mila raisitsika amin'ny fisaorana amen. Ny zavatra rehetra mitranga dia mahasoa antsika avokoa fa misaora fotsiny an'Andriamanitra ianao aza ketraka hoe ahoana ihany ary ty Andriamanitra za ve tsy hitanao mihitsy raha mbola eo amin'Andriamanitra ianao tompoko dia hitany tsara ary fatany tsara hoe inona io zavatra ataony aminao io amen. Fa andao tsika ho feno fisaorana dia tena hoe ho feno fiankinana amin'Andriamanitra ary feno fahatokinan'Andriamanitra aza kivy aza ketraka fa osy taty bobo zay mbola tsy tapitra le story mbola tsy tapitra le tantara fa mahasoa anao io hitanao na satana raha zao fotsiny aloha raha ohatra ianao mbola ao amin'Andriamanitra tsara dia ninona mitranga ao amin'ny fiainanao dia fatako fa nahazo autorisation tamin'Andriamanitra io matomitranga tsy hoe ary ny zavatra rehetra mitranga ao amin'ny fiainanao dia sous contrôle an'Andriamanitra daholo na i satana kange tsy nanana accès tao amin'ny fiainany Job raha tsy Andriamanitra nanome alalany fa zao satana tsy nanana teny farany teo amin'ny fiainany Job fa Andriamanitra manana teny farany dia ohatr'izay koa amintsika misaora an'Andriamanitra fotsiny indraindray azoko mihitsy hoe mafy be ilay hiainana azoko mihitsy hoe ahoana ihany ary tompo fa zao matokia an'Andriamanitra fa izy tsy andaona foy atsika na oviana izy ilay tokana mijoro atsika naiza mety ale atsika na anenefitra ianao na mety mamaky ny hafa ianao na mety mihitany ona ianao eo Andriamanitra mihazona anao amen. Dia zao
miandrandrahan'Andriamanitra foana. Banjina an' Jesosy eo sisy nivakitsika teo fa Jesosy momba antsika foana. Amen. Mafy le épreuve fa atao fifaliana le izy. Satria izao iny zavatra andalovantsika iny dia manala an'ilay taindrendrika ao anatintsika. Misy taindrendrika izay hitanao efa avery foana ty hoe volamena rehefa diovina dia izao alefa zavatra mamay be izy dia miala daholo ilay taindrendrika rehetra. Dia izay tahak'izay koa tsika, tsy hoe tsy fitiavana, tsy hoe Andriamanitra ny sadiaka, anka, fa Andriamanitra fatantsara ny zavatra ataony ary fatantsara ny zavatra mahasoa anao. Amen. Vetivetika kely. Hoy sisy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Malaki 3:7. Andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro aniraka anirako aho ary izy anamboatra lalana eo alohako ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo amin'ny tempolony ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy hoy Jehovah tompony maro. Nefa iza ny mahatanty ny andro hiaviany ary iza ny mahajanona raha miseho izy fa izy dia tahaky ny afo ny mpandrendrika sy ny savony ny mpanasa lamba ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy, eny hanadio ny taranak'levy izy sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra ny mpahamarinana. Dia ho mamin'i Jehovah mifanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Amen. Zay maniraka Andriamanitra hiraka handrendrika ilay volafotsy sy volamena dia avy eo ianao ho pura amin'izay. Amen. Dia zay ny antony any amin'ny Isaia angamba ny Andriamanitra miteny hoe na hamaky ny afo ary ianao ozy izy. Tsy hampaninina anao zany, tsy ho may ianao. Ohatra ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego namaky ny afo izy fa iza ny niaka nijoro taminy teo. Andriamanitra ny niaka nijoro taminy teo. Mety mamaivay le fisedrana sady misesisesy le izy fa zao tsy halevina atsika fa hampadio atsika. Amen. Dia ohatr'izay mety mamaky ny ona ianao, mety mita ny ona ianao fa tsy ho rendrika ao zany ianao. Fa sasana fotsiny ianao izy tahaky ny anasan'ny mpanasa. Anadiovany mpanasa lamba. Sasana tsara fotsiny ianao fa ny tanjon'Andriamanitra ho tonga mpanatitra fanatitra kasitrahan'Andriamanitra ianao. Amen. Dia te hampahery androany hoe azakivy azaketraka. Fa zao koa mahavoantsika koa misy fotoana misy raitapo-antsika ampinoana ohatra hoe rahalahy, ranadahy, rahavavy, ranabavy mety hoe mita zavatra mamay izy dia zao inona no ataontsika raha ohatra hoe hivavaka ho azy no tokony ataontsika dia zao manenjika azy no ataontsika, mitorabato azy no ataontsika, izao no ataontsika. Ay, mahavoandreny ange mbola zao foana ny toe-pananiko aiza tsy ho faizin'Andriamanitra. Hitanao le toe-po ao anatintsika tena hoe tsisy fitiavana mihitsy fa ohatrany hoe soary izy dopo, ohatrany hoe tsy fisainana kristianina le izy. Soary izy dopo fa zay mihitsy ny fahaizin'Andriamanitra kely fa reny ange mbola zao foana. Reny tsy misaina afa-tsy vola, reny lohan'izao, reny ohatr'izao manora-bato tsika. Nefa ny zavatra tokony ataontsika dia hoe Jesosy tena mafy ny zavatra andalovany indray tapo amiko iny fa fantatro fa eo aminao ny contrôle. Fantatro fa mahasoa azy matoa hampandalovinao azy iny zavatra iny fa hatanjao izy mba hahazaka an'izao zavatra andalovan'izao. Amen. Zay mivavaka tokony hasandratritsika. Aoka izy ahita ny antony anaovanao an'izao dia hanitsy ny fiainany arak'izay fa tsy itsika be tantara hoe mahavoandreny mbola zao foana ny fiainany. Mety marina mbola zay ny fiainany fa tsy anjaranao mitsara azy fa anjarantsika mifampitatana tonga atsika eny amin'ilay takian'Andriamanitra amintsika. Amen. Raha rehetra maneha tany miatrika ady daholo, voasoratra tokoa zany. Fa ny rahalahy rehetra maneha tany antsoin'Andriamanitra hifampivavaka.
Antsoin'Andriamanitra ifampahery amin'ny salamo sy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy antsoin'Andriamanitra tsika ifanoka-bato hoe zay tokoa no mahavoa azy. Aoka ny vavantsika tsy hiteny-dratsy fa tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Aoka ny vavantsika tsy hanala-bagaka ny namantsika fa tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Amen. Andao tsika tena hoe anao izay sitrak'Andriamanitra. Amen. Dia izao aza manamelo tena ianao, mampatonga antsika manamelo tena sy ohatrany hoe menatra be ka vao mandalo ato satria tsika ilay mpanoka-bato dia hoe sao dia lazainy ihany ohatra fotsiny hoe magaky ny lohanao dia sao dia tsakain'ny olona hoe ka tsy saina be matoa magaky foana ny lohako, na hoe misy magaky ny vavanao dia sao dia tsakain'ny ihany na hoe mpiteny-dratsy na mpandaika matoa. Indraindray manko tsika manao an'izay dia lasa izay menatra tsika fa zao andao aza kivy ianao ka mandalo ato fa andao fotsiny ifampahery foana, andao ifampivavaka foana, andao hisaotra an'Andriamanitra rehefa hitsiny satria tiantsika izay. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ka ohatra tsika ka tsy hitsiny dia tsy zanakitsika fa zazasary. Fa raha ohatra ianao mbola hitsin'Andriamanitra dia misaora satria tiany ianao ho pur, hifankahita aminy ary iray aminy. Amen. Misy farany io Amen. Ary ny farany io tsara fa mifikira tsara amin'Andriamanitra fotsiny. Amen. Farany dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zafady kely ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe ataovy mahitsy ozy izy ny lalan'i Jehova. Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Vakiky kely Hébreu 12:12 manao hoe koa atanjao ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampitsoka ny tongotry ny mandringa fa mba hahasitrana azy kosa. Miaiza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Zay azafady. Zay. Fa tokony ataontsika koa ilay hoe miezaka mitady fihavanana amin'ny olona rehetra fa izao mila manao ny lalan'i Jehova ho mahitsika. Rehefa mifampikasokasoka ianao na amin'ny ankohonanao na amin'ny fiarahamonina tsy maintsy misy indro kely foana mety hoe manafitohana sy mahasosotra. Fa izao aoka ny vavanao tsy himonomonina. Hidio tsara ny vavanao tsy hanome tsiny an'izaniza fa mivavaha amin'Andriamanitra. Satria io fimonomonomanao io mahatonga ny lalan'i Jehova tsy hahitsy hisolutionner an'ilay problème misy. Aoka tsy hisy fimonomonomana, aoka tsy hisy fitenenan-dratsy, aoka tsy hisy teny mihiba ao amin'ny vavanao, fa aoka tena hoe vavaka no atao be dia be na akombona ny vava aloha fa izay ny solution amin'ilay izy. Dia andao diovina ny fotsika, andao amboarina foana ny fotsika. Tsika nge afaka mitsotra an'i Jesosy tena mafy kosa n'ilay izy fa tena ampio ako, tena amela ampio mba hadio fo. Izay nge ny antom-pisian'ny fanahy masina nampy atsika ahatanterahantsika ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia afaka mitaraina amin'izay tsika fa rehefa tena hoe mametraka amin'ny Andriamanitra ny zavatra rehetra izy tsy lalo-dalovana fa mandre fa tonga ianao dia tena hoe rehefa ianao tena tsapanao mihitsy ny tenenin' Jesosy tamin'ny Paoly hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko tanterahana fahalemena. Fa rehefa hoe tena tsy vitako intsony ity Jesosy tena hoe anao sisa tsy haiko izany mamelo izany fa apio dia tena miditra tsehatra izy. Dia rehefa tena hoe apetraka ao amin'i Jesosy ny eta mavesatra ao dia renao hoe wow maivana izany, vitako ihany ilay izy fa tsy izany nanao anazy fa Jesosy. Amen. Dia farany tena farany angambany ao amin'ny Jakoba 1:1
dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 5:2 manao hoe hihalako ataovy fifaliana avokoa ka hiaka amin'ny fakapanahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy ary dia omena azy izany nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hianahana akory fa izay mianahana dia toy ny alin-dranomasina entiny rivotra ka topatopany fa aoka tsy hanapo handray zavatra amin'ny tompo izany olona izany olona mirosaina izy miovaova amin'ny alehany rehetra amen aoka tsika zany hisaotra an'Andriamanitra foana ninonina mitranga amen aoka tsika hatoky amin'Andriamanitra andao tsika tena nisy fotoana izay ohatrany hoe mandalo zavatra dia mafy be ilay izy fa tena hoe mifikitra amin'ny Jesosy foana dia hoe Jesosy apio indray hita n'ity zavatra ity indray fa apio indray dia izay foana tsy miankina amin'ny hery tena fa raha hoe miankina amin'ny hery tena efa ela ianao ny abandona fa rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao le zavatra tsy miova tsy hoe lasa nanjavina le tranga tsy maintsy andalovana tsy maintsy hitana fa eo foana iny fa ianao no ampaharezin'Andriamanitra ary izy miara-mita aminao mamaky an'iny ranomasina mena iny ary tsy hitahitanao akory dia gaga ianao hoe ay ve zahay efa tafita amin'le tanjona manaraka dia izay mifikira tsara amin'Andriamanitra tsy hitahitanao akory ny ange dia tafita amin'ny ranomasina mena ianao satria mbola toetra ao amin'Andriamanitra ary tsy hitahitanao akory dia afaka amin'io dezera io ianao satria miaraka amin'Andriamanitra ary tonga any amin'ny tany kanana teneniko anao tsy le hoe zavatra materiel aloha ho any ihany tsika fa zao le fahatanterahana ara-panatakian'Andriamanitra ndao fotsiny hifikitra tsara dia mahekezana indrindra ny kaita-po sy hava-malala eo amin'ny tompo fa mitoy ny azakazakitsika ndao hitsangana dia hivavaka Jesosy mankasitraka feno anao satria mbola mampahery anay ianao hoe momba anay mandrakariva ianao mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao ary na inona mety lalovanay dia avelanao hitranga izany izay vao manana lalana eo amin'ny fiainanay ary eo aminao ihany ny contrôle ampio izay Jesosy tsy hamotsitra ny tananao ary indrindra hikatsaka ny tavanao foana izay Jesosy satria ianao mihitsy no ilainay fa tsy ny tananao na ny fahaiza-manaonao dia ampio izay Jesosy hatoky anay amin'ny zavatra rehetra ampio izay Jesosy hanana an'ilay toe-po sy toe-panahy hanome anao ilay ianina mampanona anao Jesosy dia mifanaovanay ny sitraponao ary rehefa vita ny sitraponao vao manao ny asanao dia mankasitraka indrindranao izay Jesosy dia rainay mandrakizay tompo ny anaranao amen tehaka tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka Alléluia afaka mipetraka vetivetika ianao minao fa nampahery anao sy nampijoro anao ny tenin'Andriamanitra rehetra izay niraisika teo misaotra an'i Jesosy tiany amin'ny mpanompon'Andriamanitra samihafa izay nifampizara tamintsika teo ny zara ny afatr'Andriamanitra araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsy aoka tsika any amin'izay alehantsika rehetra tsy hoe ahoana re zany tsy ho mpitory fotsiny fa tena ho mpitondra ny afatr'Andriamanitra ho mpitondra ny tenin'Andriamanitra ho filazantsara velona eny amin'izay tany rehetrarehetra izay andehananao jerevany jereo vetivety anie ndao tsika vetivety sady ataontsika ihany fanatitra iresaka vetivety zava-nisy tao amin'ny asan'ny apôstôly izay nanaitra kely izy ity asan'ny apôstôly toko 5 asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy vakio daholo le andininy rehetrarehetra rehefa tonga ny trano ianao na raha manaraka ny trano any ianao amin'ny radio dia vakio daholo asan'ny apôstôly toko 5 nanaitra izy ity
Vakitsika any amin'le faraparany andininy faefapolo ka hatramin'ny faharoambe efapolo satria efa miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana. Ny anaran'i Jesosy andininy faefapolo ka hatramin'ny faharoambe efapolo, asan'ny apôstôly 5. Dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony ary dia nandefa azy handeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Sinedriona sady faly satria natao miendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra izany anaran'izany ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo kianjan'ny tempolo sy tao an-trano izy. Amen. Jerevanao ne izany toe-poan'ny Petera sy ny naman'izany avy nikapohana ry zareo avy nikadraina tamin'ny tsirariny zareo dia inona ny zavatra niainany indray teto. Za moa zany ohatra ny tamin'ny heriny angamba raha tsy diso dia mitantara foana ny fiainana niainany reto apôstôly reto. Tamin'ny heriny Paoly sy Silasy teo am-pigadrana, tamin'ity indray Petera sy namany vitsivitsy voakapoka nentina teo amin'ny Sinedriona. Sinedriona zany ny autorité ambony indrindra amin'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany. Dia nentina nitsaraina teo zareo dia nitenena tsy mahazo mitory an'izany Jesosy zany nareo. Dia inona nataony? Tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo kianjan'ny tempolo izy. Dia inona koa ohatrany ahoana ny toe-pony rehefa avy nikapohana izy dia tsy moramora le kapoka zany, tsy ohatran'le kapoka hoe kapoka kely reny fa tena kapoka tena kapoka tena mandratra. Zany hoe eo amin'le efa akaiky ho faty iny sisa zany voajanona le izy. Ohatr'izany ny fomba kapohana fanasaziana tamin'izany andro zany. Fa inona nataony zareo? Inona nataony teo amin'ny 5:20? Sady faly niala teo anatrehan'ny Sinedriona izy sady faly izy dia naninona natao miendrika hitondra fahafahambaraka, nataony rehare zany le voakapoka, rehare le mitondra fahafahambaraka noho ny amin'i Jesosy. Ho voninahitra zany anarany zany ozy izy satria noho ny anaran'i Jesosy ny kapohana azy dia nataony ho rehare sy fifaliana zany. Ahoana reny atongavana amin'izany? Raha meny ny zavatra rehetra nizaraina androany tsika dia ohatrany hoe misy zavatra tokony ho atao, misy zavatra tokony hidirana. So dia mieritreritra ianao fa resaka ezaka le izy na lalàna tsy maintsy arahana, tsy izay akory le izy, tsy izay le izy. Jereo ny tantaran'i Jakoba raha ohatra ianao ka mbavaka io koa ty rehefa tonga any an-trano ihany koa amin'ny Genesisy 7:20 dia hainao tsara ty tantara ty. Tantaran'i Jakoba sy Lea sy Raely. Genesisy 7:20. Vakio tsara koa rehefa tonga any an-tranontsika manana fotoana kely dia vakio noho indray io tantara anankiray io. Ohatra ny ahoana ilay faharetana ihany koa nananan'i Jakoba raha ohatra izy ka vao nahitany Raely izy dia tia azy. Raely teo am-patsakana niona tamin'i Jakoba. Tsy ohatran'ny mampatsiaro anao any Jesosy ve niona tamin'ilay vavy Samaritana teo am-patsakana? Dia vao nahita azy Jakoba dia tonga dia fa nisy fanajana be aloha tany aminy hoe hay tena fianakaviana kay ty mademoiselle ty. Fa avy eo nisy fitiavana nitsiry tany anatin'ny fony. Tena tiany Raely tamin'ny fony rehetra. Dia nireny ho vady dia labana moa zany dadan'ny Raely somary fetsifetsy ratsy dia nasainy ny asa nandritra amin'ny 7 taona. Rehefa nasainy ny asa nandritra amin'ny 7 taona nefany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ohatran'ny andro vitsy ozy izy le 7 taona nesany satria tiany Raely. Azonao? Satria tiany. Dia ohatran'izay koa i Petera sy ny namany sy ny apôstôly nentina teo amin'ny Sinedriona tsy nampaninina azy le nikapohana fa vao mainka ara-faly izy satria tiany ilay Jesosy izay nanamelohana azy teo imason'ny olombelona. Te hiteny aminao fa teny rehetra izay nambara rehetra teto raha tsy mirehatra ao anatin'ny fonao ny fitiavana an' Jesosy dia lasa ezaka avy amin'ny tenanao fotsiny ilay izy. Foka hirehatra anatin'ny fonao mihitsy ny fitiavana an'Andriamanitra. Indraindray ianao mety mieritreritra hoe ohatran'ny kaza ohatrany somary indraindray olana mihitsy io ohatrany hoe tsy mahita tsirony ao anatin'le fandehanana araka ny fanahy araka ny voasoratra amin'ny Galatiana 5:3 angamba izay mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo nareo.
dia lasa ohatrany hoe alao zany niezaka indray, alao zany niezaka mafy, tsy maintsy atao ony. Tsy hoe tsy maintsy atao, fa satria ianao tia an'Andriamanitra dia tokony ho mandeha ho azy ho anao zany rehetra zany. Fa indraindray fotsiny le fitiavana ohatrany hoe somary ohatrany hoe mangatsiatsiaka zany. Hoy Jesosy eo amin'ny Matthieu izay toko fa 4:20 vakio indray ihany koa rehefa tonga any an-trano. Matthieu toko fa 4:20 andiny faraika amby folo, 12, 13 vakio daholo. Noho ny tsy fankataovan-dalàna hoy Jesosy dia hiangatsika ny fitiavany maro. Kanefa hozy izy izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary alohan'izay izy eo amin'ny andiny faraika amby folo dia miteny hisy mpaminany sandoka maro. Dia misy mpaminany sandoka tonga zany dia ohatrany hoe manosika anao ezaka, ohatrany hoe anao ezaka ohatran'izany. Zay le lalàna tamin'ny andro ny tao amin'ny fanekena taloha. Raha ohatra isika nanaraka tsara raha tany amin'ny fiombolana tamin'ny sabotsy na manaraka amin'ny radio na mijery amin'ny tambajotra ny Facebook sy ny YouTube dia afaka miverina mijery ny toriteny tamin'ny sabotsy nataon'ny mpanompon'Andriamanitra momba ny resaka fanekena taloha, fanekena vaovao. Le fanekena vaovao le tena izy. Dia indraindray ohatra mijanona anatin'ilay fanekena taloha dia mandeha amin'ilay ezaka ny tena hoe mila ezaka zany vao tonga amin'io. Tsy ezaka fa ny fiasan'ny fanamasina ao anatinao miteraka vokatra. Ny vokatry ny fanatononona voalohany ao amin'ny Galatiana toko 4 andiny faharoa 2:20 dia fitiavana. Iny tonon'ny Paoly voalohany indrindra, satria iny tsy maintsy mitoetra ao anatinao. Ny fitiavanao an'Andriamanitra mahatonga anao koa ity ny hafa rehetrarehetra manodidina anao. Amen. Ok, toetra be ao anatinao zany ny fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa mitoetra be ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra dia tanteraka ho azy izay rehetra nambara rehetrarehetra teto. Tanteraka ho azy lasa ohatrany ozy ianao hoe impossible kosa rangaza ny zavatra niainan'ny Petera zany, impossible kosa rangaza ny zavatra niainan'ny Jakob zany. Ahoana kosa ave tena nasaina ny asa 7 taona dia nefa ny avy eo tena olo-kafa indray tonga ny mariazy tamin'izany moa zany mbola nipermeten'Andriamanitra ny fananana vady maro tamin'izany vaninandro ny fanekena taloha zany. Tena ahoana kosa tena atao an'izany vehivavy hafa indray mbola tonga no lasa vadiko. Dia mety mitrotra ianao raha hoe tratran'izany fananaika any za alao ampiana 7 taona indray ampiana herinandro moa zany nitononony ao. Mety raha ohatra ianao ny eo amin'ny toeran'ny Petera raha tsy eo aminao tsara ilay fitiavana dia noho ny anaran'i Jesosy dia tena voakapoka. Zao moa zany misaotran'i Jesosy fa tsika miaina eto amina firenena misy fahalalana be, fahalalana mitory ny filazantsara, fahalalana mitory an'i Jesosy. Afaka makeny an-dalana ianao dia mitory an'i Jesosy. Na moa ny manakana tsy ianao an'izany. Any amin'izay toerana rehetra andehananao afaka mijoro ianao an'i Jesosy. Fa tamin'izany andro zany ny anan'ny Petera sy ny apôstôly sy ny namany dia zao tsy azo tenenina ilay izy, tsy azo toriana ozy ny Sinedriona. Tsy mahazo mitorina reo fa mbola nitory ihany izy. Na voakapoka izy dia nataony horeare ilay izy. Mahagaga be zany. Tena nataony horeare. Faly izy avy nokapohana. Amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe faly izy satria dinina ozy izy. Dinina ho alaim-baraka. Zany hoe faly izy satria mendrika ho alaim-baraka noho ny anaran'i Jesosy. Mety hiteny ianao hoe tena ohatrany mbola sarotra be zany pastera, ohatrany tsy amin'izany tsika. Amin'izany ianao. Amen. Teneno eo akaikinao amin'izany ianao hoe ao aminao ny fitiavan'i Jesosy hoe. Fa zao ny fitiavana indraindray mila foazina. Mila foazina ny fitiavana indray. Fa ianao indraindray ohatrany tena tsy mahazo tsilona zany amin'ilay mandeha araka ny fanahy dia zao ndana mandoalika vetivety fotsiny. Jesosy ohatrany tsy mirehatra tsara izy zany, ohatrany tsy haingo tsara izy zany. Fa zao areto indray ilay fitiavana atao anatiko. Amen. Zay ilay olana tsinona indraindray ohatrany hoe misy fangatsiahana zany. Fa raha voavela eo io hoe mangatsiaka dia hoe ilay fitiavana ohatrany efa henoko hoe mangatsiaka fa zao za fotsiny za efa tsy mijangajanga, za efa tsy manao an'izao, efa tsy manao an'izao, tsy mifokasikara, tsy manao an'izao dia tsy maninona na henoko ary ohatra mangatsiaka izy za, tsy maninona fa alao andeha foana ihany aloha fa tanteraka daholo kosa ilay zavatra teneninareo atao. Tena gaga ianao avy eo fa naninona ary. Rehefa tonga ny mpampakatra dia efa ohatrany tsy dia fantatro loatra ianao fa ahoanako za kosa efa nanao zao. Tsy nirehitra ny fitiavanao.
Zay mahatonga an Jesosy miteny hoe tena angatsika ny fitiavany maro, tandremo tsy angatsika ny fitiavanao, tandremo tsy angatsika ny fitiavanao an Jesosy, mangatara mitady angatsika ny fitiavanao an Jesosy, tena mitoloma irehatra, ohatran'ny fitiavana endrim-pitiavana anehoan Jesosy antsika, na eo amin'ny mpivady zany, na eo amin'ny zanaka zany. Indraindray ohatran'ny hoe any le ankizy dia eny efa tiako izy any mba hatsovy izy, mba manaova zavatra miaraka aminy, ohatran'ny fitiavan'ny mpivady ihany koa, eko fa efa vadiko io efa vadiko efa io ny eoko aiza tsony moa ary eto ny fitiavana, miresaha, fampiresaha, tsy antoko manaova programa miaraka, ohatran'izany koa miaraka amin'Andriamanitra, manana fiombonana, manana firaisam-panahy amin'Andriamanitra. Alleloia. Mino fa nandray ianao androany ary ampahery anao zany mandritra ny tontolo andro sy mandritra ny herinandro ary misy nijanona mandritra ny androm-piainana andrasantsika an Jesosy ety amin'izao tontolo izao. Indao hitsangantsika hisaotra ny Tompo, hofafahany amin'ny lanitra ny tananao, asandrato ny vavakao, dia rao ny Tompo misaora azy fa tsara izy, misaora azy fa fitiavana izy, ray masina tsara indrindra, makasitraka ary misaotra anao zay manome voninahitra anao ny amin'ny tontolo maraina ny rahana iteto. Misaotra any mpanompon'Andriamanitra samy hafa, rahalahy sy anabavy malala, ny fandimby teto ny zara ny fahamarina ny zarany tena. Misaotra Jesosy makasitraka ny olona tonga eto amin'ity toeranyity koa na henao an'izany. Misaotra fa nanokatra ny sofina sy ny masom-panahy ianao Jesosy. Misaotra ihany koa ny amin'izay manaraka any amin'ny radio, misaotra ny amin'izay manaraka any amin'ny tambajotra samy hafa. Makasitraka izay Tompo ny amin'ireny fahafahana rehetrarehetra ireny, afaka mandreny teny, afaka maheno fananarana, afaka maheno fampaherezana. Tompo malala, ary eto ny fitiavana any anatinay isan'andro, aza velana dino anao ny fonay sy ny fisainanay amin'ny androm-piainanay rehetrarehetra. Makasitraka ihany koa Jesosy fa afaka nanao fanatitra izay androany, makasitraka ny amin'izay tsy afaka nanao an'izany Jesosy, ianao hitana tsirairay avy, ombanay tsirairay avy, ampijoro ny fananay ary indro izay androany mbola manolotra ny momba anay rehetra Jesosy, ho fanatitra velona masina akasitranao satria izany fanompom-panahy tokony ataonay raha teo koa. Misaotra Tompo malala, makasitraka mametraka ampelantananao ny tontolo andro androany. Tompo ninina olana lalovana entinao aminao, na olana ara-panahy mahatonga ny mety tsy mijoro tsara indraindray, entinao aminao Jesosy, atononona ny famahana ny olana rehetra. Ninina olana ihany koa izay mety entinay eo amin'ny saina, eo amin'ny nofo, eo amin'ny tena, na mety tsy fahampiana, tsy fahafahana Jesosy. Tompo malala, efa manana anao zay, tsy hoe manomboka miainga amin'izay roa tokoa zay, fa manomboka eo amin'ny fandresenao Jesosy, dia matoky anao zay Tompo malala, matoky izay Tompo malala, fa ianao hitantana anay, mahafantatra izay mety aminay, malala ny hevitra iveranay, tsy mitondra loza fa mitondra fiadanana, mitondra fanantenana ny amin'ny farany. Tompo malala, tsy toa makasitraka anao zay. Misaotra Jesosy anao ny fiderana, ny fiandrianana mandrakizay amen. Raisiny tsodrano Melohan'ny tsodrano aloha dia mampatsiaka kely antsika vetivety fotsiny, fa mitohy foana ny sekoly rapitso amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany eto foana antsika deuxième étage super U Analakely. Ny alakamisy talata sy larobia zay, ny alakamisy ny fifadikanana dia tokony mandeha foana ihany eny amin'ny Shalom Matanimena manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 2 sasany amin'ny 3 eo. Dia ny zoma fandronana fotoanantsika amin'ny 4 hariva. Etsy amin'ny tranopokon'olona amin'izay fa tsy atotsony dia azadino ny fimbonantsika ihany koa tenenina melosady eny amin'ny baibasy centre HVK manomboka amin'ny 7 sasany. Azadino mbola misy toerana ho anao ao amin'ny école biblique alarbi centre HVK baibasy amin'ny 2 sasany. Dia izy io matetika tonga dia miaraka amin'ny intercession ihany koa. Tena zava-dehibe koa ny intercession, zava-dehibe ny mitondra mbavaka. Raha ohatra nareo ka nanaraka kely ny toriteny ny pasteur Rodolphe izay mivahiny any La Réunion amin'izao fotoan'izao, dia ohatran'ny efa ody androany ihany koa izy entsika mbavaka ho taverina somatsara eto Madagasikara, dia important, zava-dehibe loatra ny fitondrana mbavaka ny hafa ao anatin'ny fanompoana sy ny fiarahana amin'ny Tompo, dia oka samy fampitondra mbavaka. Alleluia. Raisiny tsodrano izay tonona aminaran'i Jesosy. Hitahy anareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka hiaro anareo, amindra fo aminareo ny Jehovah ka nome anareo fiadanana.
Oksika samy andeha amin'ny fiadanany tompo. Fiadanana nomeko anareo, fiadanana velako anareo sy Jesosy a. Dia samy andray sihana zany fiadanana zany tsika amin'ny tontolo andro androany ity sy amin'ny androm-piainantsika rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zanao fahasoavana re. Fahasoavan'Andriamanitra matozo ahy. Fahasoavan'Andriamanitra matozo antsika rehetra. Samy tahin'i Jesosy daholo tompoko.